mahakasika neny raharaha fa nisorana ny fiaramanidin'ny orinasa ty koa iny fa mahakasika kosa ny fitokonana ataon'ny mpiasan'ny fananantany dia mitaky ny ametrahana ministera manokana sy mahaleo tena iay azy ny sehatry ny fananantany zany no nivohitra nandritra ny falandresaka sy ny fanazavana zay nasehon'ireo mpiasa mitokona ireo jerentsika ary ny sary tsy nahafa-po ohatra eto ny sosikevitra avy amin'ny fitondram-panjakana voibe amalinina ny etaetandreo mpiasan'ny fananantany izay manatanteraka fitokonana amin'izao fotoana zao mitaky ny ametrahana ministera manokana sy mahaleo tena iay ny sehatry ny fananantany araka izany ireo mpiasan'ny fananantany nisy ny fanambarana mikasika izay nataon'izy ireo ho tolakandro tetsy anosy koa satria tsy noenona ary tsy noraisina ny hevitry ny teknisian'ny fananantany eo anivo ministera-panjakana koa satria tsy misy intsony ny fifampitokisana eo amin'ny ministera pia sy ny mpiasa koa satria maro ireo fandrahonana sy tery vai mata malohana ireo fitakina syndikaly atao ohatra réquisition fandrahonana fanapahana karama sy ny sisa koa satria ny hetsika syndikaly dia zo fototra voarakitra ny lalam-panorenana ho amin'ny mpiasa rehetra koa satria na ny anarany sampandrarahany fananantany aza dia tsy voasoratra akory ao amin'ny ministera-panjakana izay miay azy kanefa ny roy eo pahatelony amin'ny mpiasa ao amin'ny ministera-panjakana io dia mpiasa fananantany avokoa noho ireo aton'ireo ny fivoriam-beny syndikately tota natao androany fahenina jolay 2024 dia manambara fa isitaka tsy ho ao amin'io ministera-panjakana izay miay anay ankehitriny io ka manangana ministera manokana ho an'ny sampandrarahany fananantany izay tataniny teknisian'ny fananantany tafiditra ao anatin'ireo teboka efatra takin'ireo mpiasa mitokona ny fametrahana ministera mahaleo tena iahy ny fananantany nilaza tokoa ny mpiasan'ny fananantany fa mahita olona hamanana ny fahaizana ilaina satria nandalo sekoly ambony avokoa ny teknisianina ao anivon'ny fananantany apetraka afaka atao minisitra